Vita iny ny anglisy mivaly ny tantarina pasaigny zao ny justice française indray no hiditra antsehatra amina affaire hafa. Tout ce que nous faisons, c'est dans un cadre légal. J'aimerais vraiment vous le dire. Chaque État a besoin d'un système d'information contre toute menace extérieure ou intérieure. Et tout ça, c'est dans la légalité. Et c'est pas un crime que Madagascar utilise les voies et moyens aussi pour protéger notre nation contre toute attaque extérieure ou intérieure. Madagascar azo atao zany fa saingy azo atao zay rehetrarehetra saingy tirana mantia nitorana France ary zay no anahirana ny fitorana malagasy zay manana 8 cm hitantsika ny toyiny fa to tsy ho afabela ihany ny zala iry Cédric sy ny karazana. Nivoaka tao amin'ny gazety Le Monde ny herinandro lasa teo ny vaovao izay nanaitra ny maro fa nitory ny orinasa Nexa ny filoha général-ny gazety La Gazette de la Grande Île Roland Hubert Rasoamahary nafantatra amin'ny anarana hoe Lola Rasoamahary momba ilay logiciel malaza be na ihany koa rindram-baiko raha adika amin'ny teny malagasy antsoina hoe Predator. Izy io dia ahafahana mitsikilo ny fiainan'olona amin'ny alalan'ny finday. Tsy ela dia naneho ny heviny mahakasika an'izany ny mpisintona lakolosy influenceur ao amin'ny tambazotra tserasera i Kotolilay Maitsoambo. Nanambara i Kotolilay Maitsoambo fa tsy ho afabela amin'ity raharaha ny fitondram-panjakana malagasy, indrindra fa ny fitsarana frantsay no miditra antsehatra eto. Toy izao ny fanehoan-keviny. Vita iny ny anglisy mivaly ny tantarina pasaigny zao ny justice française indray no hiditra antsehatra amina affaire hafa. Ny andro ivelany indray sahirana na mikolokolo a Madagascar ka amin'ity anakiraha ity justice française ity mety tsy afabelan'ny zalana fitondranao satria zalana fitondranao misy Cédric ao, misy Michel Blanc, misy tsy haiko izy koa ao manana 8 cm. Rehefa manana 8 cm la dia mitanenena lahy ihany nakala 8 cm manaraka. Rehefa ny justice française no manao enquête momba lahy, enquête pénale. Hitantsika ny toyiny fa to tsy ho afabela ihany ny zala iry Cédric sy ny karazana to tsy afabela ny parti satria voalohany firenena tsy manana lalana amina miliara ange nividianany zalany logiciel io. Tsy dia mifanalavitra loatra amin'izay ty fanehoan-kevitra nataony Gérard Andrialet Mirova Santy izay tale jeneralin'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka amin'ilay hoe tsy afabela amin'ny raharaha fitoriana nataony Lola Rasoamahary ny fitondrana malagasy satria nanazava ihany koa izy fa mety ho tafiditra anisan'ny tompon'andraikitra ao anatin'ity raharaha ity ny fitondram-panjakana malagasy. Ny responsabilité ny contractant ao anatin'ny foana satria raha ny hoe nividy anazy tokoa ny Madagascar araka ny vaza filoham-pirenena dia contractant izy dia mety manana mety ho izy ahako manana co-responsabilité. Ankoatr'izay ihany koa dia nanampy i Kotolilay Maitsoambo fa tena nidikizo ny filoha Andry Nirina Rajoelina raha toa ka nanaiky tamin'ny hainao manjery France 24 sy RFI fa nanao andrana ny logiciel Predator io tokoa ny orinasa Nexa rehefa nandalo teto Madagasikara kanefa raha ny lahatsoratra navoakan'ny gazety Le Monde dia nilavon'ny orinasa Nexa tanteraka ny filazana fa nivarotra ny logiciel Predator tamin'ny fitondram-panjakana malagasy ity farany ary tsy mbola nisy fifanarahana ara-paritra teto amintsika ihany koa arak'izao fanehoan-kevitra nataony tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook izao. Am'izany nijabaka satria le Nexa niala-pa hoe zay tsy nanao contrat amin'ny firenena malagasy mihitsy zay tsy ihana fa nandeha tany Madagascar fotsy zany nanao présentation an'le produit hoe zao le produit ny espénance toetoa dia aveo tsisy contrat. Nefa Andry Rajoelina tamin'ny nanao interview tamin'ny volana oktobra koa ngamba iny zavatra iny tamin'ny mpanao gazety vahiny dia laza hoe zay ina moa zany nijeritjerana izy fotsiny dia aveo naverina ela izy naverina ela izy amin'ny avendralana dia eo iny zavatra lazainy iny mihitsy no voaresaka ato ho voatazona amin'ny zavatra iny hoe zao.
raha ampatsiahivina antsika ny zavatra nambaran'ny filoham-pirenena hajaina Andrinirina Rajoelina tamin'ireo hainao manjery France 24 sy RFI ireo rehefa niresaka mahakasika ny logiciel Predator ny mpanao gazety tao sy nanamafy ny resaka Lola Rasoamaharo izay nahiditra amponja rehefa nandefa vaovao mahakasika ny zoam-pirenena zakain'ny filohantsika eto Madagasikara dia namaly izy fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka ny zavatra rehetra ataon'ny fanjakana malagasy ary nanazava ny tanjona tiany hotratrarina ihany koa izy fa indrindra dia nanaiky izy fa nisy fitaovana fanandramana natao teto Madagasikara ary ao ary ny horonan-tsary misy an'izany fanambarana ampahibe maso zany. Un consortium de médias européens a révélé que sous votre mandat, Madagascar a acquis le système de cyberespionnage Predator pour le montant de 14 millions d'euros. Selon l'enquête, le propriétaire du journal La Gazette de la Grande Île, Lola Rasoumahar, qui a révélé en mars dernier votre double nationalité, était sur écoute. Il est aujourd'hui en prison. Le logiciel Predator a-t-il été acheté, Andra Zoel, pour surveiller vos détracteurs et vos opposants? Tout ce que nous faisons, c'est dans un cadre légal. J'aimerais vraiment vous le dire. Notre objectif, c'est justement de pouvoir éradiquer et démanteler tout ce qui est réseau de corruption, mais surtout, nous avons démantelé le réseau de kidnapping à Madagascar, comme vous le savez. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, même en Israël, prouve que chaque État a besoin d'un système d'information contre toute menace extérieure ou intérieure. Et tout ça, c'est dans la légalité. Et donc, effectivement, on parle de valises diplomatiques, etc. J'aimerais le dire que, oui, il y avait eu un matériel d'essai qui a été rendu en France à travers cette société qui s'appelle un indicateur. C'est de l'interception légale que chaque État dans le monde entier, ils en possèdent. Et c'est pas un crime que Madagascar utilise les voies et moyens aussi pour protéger notre nation contre toute attaque extérieure ou intérieure et ou déstabilisation de notre pays. Manoloana an'izany valiteny zany anefa dia mbola namaly ihany koa ireo mpanao gazety frantsay ary mbola namerina ihany ny filoha Andrinirina Rajoelina fa fanandramana no natao teto Madagasikara ary efa naverina tany la Frantsa daholo ny ankabetsahan'ireo fitaovana nanaovana fanandramana tamin'izany araka ity horonan-tsary ity. Mais c'est pas la même chose d'écouter de potentiels ennemis que d'écouter éventuellement des opposants ou des gens qui vous déplaisent, Andra Zoel. On n'écoute pas nos opposants. Et d'ailleurs, on était en période d'essai et l'ensemble des matériels n'ont pas été installés. Une grande partie ont été retournés en France. Namoaka koa anefa ny tao amin'ny gazety Le Monde dia niteny ny mpisolovavany Lola Rasoamaharo fa mivoaka tanteraka amin'ny rafitra ara-dalàna rehetra ity nataon'ny vondrona Nexa ity. Ary mazava be ihany koa ny fanehoana nataon'ny Fleury Rakotomalala izay mpanao famakafakana politika anisan'ny manana ny lazany manokana ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Hoy izy hoe tsy ho tonga teto Madagasikara zany mihitsy ny orinasa Nexa izay voalaza fa nivarotra ny logiciel Predator teto Madagasikara fa tsy maintsy nisy ireo olona nanasa azy ireo eto ary mazava ho azy fa tsy maintsy nisy andrana natao ihany koa indrindra amina fitaovana fitsokolovana azo lazaina hoe avolenta toy ity Predator ity. Fa ireo société ireo tsy tonga tany Madagasikara raha tsy nisy nanasa. Fa ireo société ireo koa nefa naizanana zany il leur a fallu démontrer hoe zao ny zavatra vitan'ity, zao ny zavatra vitan'ity. Toy ny fanehoan-kevitry Kotililay Maitsoambo ihany dia nilaza izy fa anahirany ity raharaha ity efa hita mibaribary be indrindra ho an'ireo izay tena mandinika tsara fa ireo izay manana dossier momba ny olona ambony ao amin'ny fitondrana dia gadraina daholo. Ohatra amin'izany fotsiny izao i Lola Rasoamaharo izay voanomelohan'ny fitsarana higadra roa taona ny an-trano maizina indray ny zoma faha-dimy ambin'ny folon'ny volana Martsa lasa teo no ny antony tsy mazava tsara satria voalaza fa nikasany hitsoaka ny fonja ny 7 Desambra 2023 izy rehefa nahazo alalana hivily teny amin'ny trano fonenany teny Ivandry tao aorian'ny fotoam-pitsarana azy tetsy Anosy. Ny indro kely anefa dia mizaka ny zoam-pirenena frantsay Lola Rasoamaharo ary nitorany orinasa Nexa tany ala Frantsa izy ary izay no mety hanahirana hoy Kotililay Maitsoambo. Lasaina fa ianao nanao varotra tany taria anao na extorsion de fonds. Ny olona tsy draba
fantany tsara mihitsy hoe no le zavatra navoaka tamin'ny gazety no amorona dossier samborana azy. Mety nidoboka tany izy doboka tany izy nanao extrait de fond la Madagasikara justice misy mibaika hoe la nanao zao tsy afaka amin'io la Madagasikara azo atao zany fa saingy azo atao izy rehetrarehetra hoe saingy tiralahy mantia nitory any France ary zay no anahirana ny fitorana malagasy zay manana 8 cm. Raha velabelarina misimisy kokoa izay resaky Kotlila Maitso amin'izay dia amin'ny maha-frantsay any Lola Rasoamahary izay no mahatonga azy afaka mitory any la Frantsa tsara satria any la Frantsa dia voararany lalàna ny fitsokolovana fiainan'olona ary azo toriana tsara mihitsy ny tranga toy izany. Izao ny fomba fanazavany Kotlila Maitso an'izany. Ka na voan'ny zalahy tamin'izy ity frantsay le iza moa i Lola Rasoamahary. Ny olona rehetra azo samborona daholo olona rehetra hoe samborona ilana anao an'izao ilana nangahatra ilana ina moa zany an'olana lazo azo samborona daholo fa saingy lirangany samborona laha ty tsy lampolona zalahy mihitsy hoe olona entany ty rangahy ty frantsay le ry dia any France izy nitory ilany fa frantsay koa dia ho azy eo alahy any Angleterre la natratra teo la dia tsisy accord d'extradition Madagasikara sy Angleterre dia vitavita eo na voeniko ary le ry tsy koa satria za tsy hoany za tsy andalo any Hollande. Mety misy any angamba ny Interpol misy any ny mandat d'arrêt international dia hoe mety tsy ho samby any rehanao any fa rehefa tsy voaka Madagasikara la na amin'ny territoire hafa dia mety any fa saingy zao France frantsay no anaovana soketany la justice français dia nitory le ry hoe illégal zany ny anaovanao géolocalisation ny mombana ny telefonina satria illégal zany. Mbola manamafy an'izany resaka lalàna zany ihany koa i Gérard Andrialemirovason ary mbola nampiny mihitsy ara fa normal raha tany la France sy Lola Rasoamahary no nitory satria any no misy lalàna mifanaraka amin'izay raha toa ka tsy dia ahitana an'izany loatra eto amintsika. Tsy azo rariny mihitsy ity tompony gazety La Gazette de la Grande Île Lola Rasoamahary ity raha teto Madagasikara no nitory mahakasika ny fampiasana ny rindram-baiko na ny logiciel Predator satria tsy misy lalàna manasazy ny fitsiklovana fiainan'olona manokana eto Madagasikara raha nambarany mikasika ny fitoriana manoloana ny fitsarana frantsay nataony Lola Rasoamahary momba ny fampiasana an'io rindram-baiko Predator io. Ny fisiklovana raha ny France dia délit satria misy ny lalàna mifehiny anamoka fanakalozana internet ny any dia sy azo atao foana ny mieno na manery olona fosiny ohatra mivarotra fosiny anao sur internet ny manery olona hividiny entanao na miharcele olona sy azo atao. Ka normal raha tany France Lola Rasoamahary nitory satria any misy ny lalàna liberté informatique. Ny tamintsika moa sy dia mazava loatra le izy dia raha nitory teto izy mety tsy mahavofa any France raha misy an'io lalàna io izay miaro ny olona rehetrarehetra amin'ny fisikolovana. Ho fanampy ny fanazavana mahakasika ny fanadihadiana momba n'ity afery ity ihany dia noresahin'ny Fleury Rakotomalala ihany koa fa ireo firenena tia mampiatra didijadona no tia mampiasa ny logiciel fitsiklovana mitovy amin'ny Predator io ary ny Amerikanina sy ny Frantsay dia tsy tia zavatra sahala amin'io mihitsy. Ary bête noire amin'ny Amerikanina ny Frantsay nina tena tsy tia an'io mihitsy zany any amina pays afaka manaiky an'ilay takany hoe dictateur zany zay mihitsy amina article hafa maromaro raha manao recherche nareo momba ny scandale momba ny appareil logiciel espion fazavady toko tsy maintsy mipetraka koa ny concurrence internationale. Efa hoana ny lahy mandeha ry varotra ny Vietnam varotra ry Mongolie Botswana Soudan ohatran'izany les pays là où il y a la dictature, c'est-à-dire ilaina an'le inona ny adva no mividy an'io. Raha araky ny fanehoan-kevitry Gérard Andrialemirovason
dia vetivety ho an'ny amerikana izay efa nitory ny orinasa Nexa, ilay orinasa nivarotra an'io rindram-baiko io, ny ahita ny antsipiriny rehetra amin'ity raharaha mahakasika ny logiciel Predator ity. Toy izao indray ny fanazavany an'izany. Amin'ny États-Unis koa sy diso a toa raha mbola nitory koa ny société Nexa io dia io moa zavatra sarosarotra ihany ny anaovana azy hoe nahitana ny pofo fa dia ho hitasika reo nitony fa ny amerikanina moa izy ny manao azy a dia sio fa vetivetika dia ho hita ny pofo momba an'io zavatra io. Manaraka izany indray ary ny tena zava-doza dia nilaza ny tao amin'ny gazety Le Monde fa mbola mitohy miasa eto Madagasikara io logiciel na rindram-baiko antsoina hoe Predator io hatramin'izao ary no amafisiny Fleury Rakotomalala ihany koa izany tamin'ny horonan-tsary izay nalefany tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Tsy Fleury Rakotomalala rery ihany akory ny nanamafy an'izany fa i Koutolila Maitsoambo ihany koa dia mbola nanazava fa tena mbola aktifa tsara mihitsy ity logiciel Predator ity. Marina trano moa fa mifototra amin'ny vaovao navoakan'ny Le Monde sy ny Mediapart trano moa reto fanehoan-kevitra izy roa reto. Toy izao ary ny nambaran'izy ireo. Ary ny tena gravy any amin'ny faraparan'ity artikla ity dia manoratra mihitsy hoe mbola miasa amin'ny alalana IP hitan-dralahy ary tadriva misy amin'ny victime koa Le Monde izy atao anatin'ity artikla ity. Araky filazana ato araky ny ankentiny Mediapart dia mbola aktif io zavatra io zany hoe ny fanjakana malagasy mbola mampiasa an'io logiciel zay illégal ary misy poursuite pénale azo atao amin'ny firenena zay mampiasa an'le amin'ny mpitondra zay mampiasa an'io zavatra io. Aktif izy ato zany misoratra anatin'ity ato. Ny resaka mahakasika ny mpisolo vavan'ny Lola Rasoamahary ihany koa i Koutolila Maitsoambo izay antsoina hoe William Bourdon sy Vincent Brengart izay mpisolo vava manana ny maha izy azy manokana ao à la France. Efa fantatra ihany koa izany amin'izao hoe iza no naniraka ny orinasa Nexa hitsikilo ny fiainan'ny Lola Rasoamahary sy ireo olona marobe hafa eto Madagasikara. Ireo William Bourdon sy Vincent Brengart ireo dia anisan'ny cabinet enjatra à France. Dikan'izany enjana zany dia no ny recherche rehetrarehetra izy mikasika an'izay zavatra izay. Dia fantatra hoe iza ny olona naniraka hoe savant telefonan'io araho espionner olona io zavatra illégal zany ino moa zany vie privée sy protection de données sarotrany amin'izany ny fanjakana amin'ny tany mandroso. Ka hita fa tsy ana Madagasikara intsony resaka fa France hoe frantsay ty anaovanao zao sady journaliste anaovanao zao dia iza naniraka an'izy. Ty fanehoan-kevitra nataony Koutolila Maitsoambo ity no amarana anazy. Mbola tantara mitohy izy ity hoy izy fa ny azo ambara dia tena mbola enjana lavitra mihoatra ny raharaha Romivo sy ity raharaha mandeha amin'izao ity. Raha ny ala moramora ny fitondrana manoloana ny zavanitranga tany Londres ireny dia ity fitoriana nataony Lola Rasoamahary ity dia mifamatotra amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Tany Angleterre vita iny fa zao indray justice française indray no anentsika ny zala aty Madagasikara aty fa ny mahasamihafa azy izy hoay izy alahy satria lahy manana an'le ina moa zany le 8 cm manana 8 cm hoay izy eo alahy dia lahy frantsay alahy dia tsy maintsy ina moa zany tsy maintsy rendre compte alahy amin'ny justice française justice frantsay ary io dangereux lavitra noho ny resaka Romivo ka hitatsika zay toyiny fa zelo nametraka fitoriana i Lola Rasoamahary mikasika ny hoe ny espionena ny vie privée. Dia izay indray ny vidéo antsika androany, misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany, azadiny manao chaîne sy misabone amin'ny chaîne amin'ny manaraka indray.